Famonoan'olona feno bibina no antony nisamborana ity lehilahy sahabo 20 taona ity izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Sila. Androany sabotsy fatelo ny volana Jona 724 tokony tamin'ny ray ora maraina no voasambotra teny amin'ny bara eny amin'ny croisement cimetière ity lehilahy ity. Araka ny vaovao ray eto am-pelantanana dia miisa 7 ny olona efa maty ny teto ataptanana ny Mahajanga. Anisan'izany i lehilahy iray izay maty ny andro ny 20 ny volana Desambra taona 2024. Eo ihany koa lehilahy iray izay mpiambina na gardien teny amin'ny Fokotany Antanimalandy. Raha ny fisamborana azy androany maraina dia ny polisin'ny FIP no nisambotra azy tao anatin'ny bara iray io. Araka ny voalazan'ireo olona ireo dia voatapaky ilay lehilahy voasambotra ny saina iray nandritra ny fisamborana azy. Tokony tamin'ny iray maraina dia nisy nampandresa tatao amin'ny FIP fa any no dadiana atao hoe Sila. I Sila io dia Sila raindany ny asa ratsy eo amin'ny fanafina, ny fanendana ary ny afara amin'ny volon'olona. Izay marina moa fa tamin'ny 15 Desambra tamin'ny 2022 izay nafatesana olona ray tsinjolona antso tery Antanimalandy. Dia izy moa no tompony antoka tamin'izay ary efa no tadiavina no karoina nandritra fotoana maro tsy hita izy. Raha ny tatsazo tany amin'ny Fokotany moa dia efa maromaro ny olona matiny. Ohatra ny fitatsa tonga am-pelantananay eo amin'ny 7 eo ny olona izay efa matiny. Fa ny tonga nitory moa zao na amin'izao eny amin'ny police judiciaire dia anankiroa. Ary eto izay manentana ny vahoaka mba hiara-iasa amin'ny tanjona filaminana akaiky amin'ny fampahafantarana amin'ny olona ratsy eny amin'ny Fokotany mba ahafana no misambotra azy amin'ny mahasaraka. Ny famonoan'olona, fanafiana amin'ny tambasy ary ny famakiana trano, izany no mahavoaroroy ity lehilahy ity amin'izao fotoana izao. Ary efa misy fitoliana roa mikasika ny famonoan'olona no voarain'ny mpitandro filaminana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Aorian'ny famotorana atao azy dia atolotry ny fampanoavana ity lehilahy izay voalaza fa raindany amin'ny famonoan'olona sy fanaovana fanafiana amin'ny tambasy eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga.